Andriamanitra. Tonga eto amin'ny fanatrehanao ao ampaherezina. Tonga eto amin'ny fanatrehanao andiny tena. Tonga eto amin'ny fanatrehanao sao misy zavatra diso iziriziriko. Tonga eto amin'ny fanatrehanao mba tsy ny hafa ny anliako ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainako, fa tena mba ho tonga saina hoe aiza ho aiza amin'ny zavatra tsy nentina ataoko ny mbola mahatonga amin'ny fiainako ohatran'izao. Raha vao zay ny fomba hitondranao amin'ny fiainanao dia misy zavatra miova ao, misy zavatra mitsimbatika ao, dia misy zavatra mitsanganao. Amen. Asa raha tahana ary dia ataovy izany vavaka izany mangataha amin'Andriamanitra mba ho vanginy manokana indray ianao androany. Isan'ny mpianatra tonga etoko, dikany hoe mpianatra, misy zavatra tsy hainao avy any amin'izay toerana misy ianao. Tonga eo amin'ilay sekoly ianao, miatrika mpampianatra ianao izay Jesosy ary mianatra ianao. Miala eo amin'ilay sekoly ianao ilay zavatra tsy hainao lasa hainao, dia manova ny fomba fiatrehanao fiainana. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto izay mpianatra, tonga eto izay zanakao, tonga eto izay olonao ho atsangana, ho ampaherezina, fa indrindra ho ahintsy ihany koa. Satria tsy ny ziogy ivelany fotsiny izay mavesatra ny tiana ho tapahana amin'ny alalan'ny fanosorana, fa amin'ny alalan'ny fiainanao tafiditra ao anatinay, noho ny amin'ny rahanao, noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny fiasanao, dia avy any anaty mihitsy ilay miova, atonga n'ilay fanankivy miaisitra miala eo fiainanay, ary atonga ny taolana tsy ho maina fa ho mandimandina, satria miaona sy mifankahita amin'ny fanatrehanao izay. Saotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny androany maraina. Any manokana antsika dia hijery aloha hevitra anankiray manonofy araka an'Andriamanitra. Averiko manonofy miaraka amin'Andriamanitra, manonofy araka an'Andriamanitra. Dao araka merina an'izay tsika isa roa telo. Manonofy miaraka amin'Andriamanitra. Le faharoa, manonofy araka an'Andriamanitra. Ny teny mantsy Andriamanitra ny amin'ny zavatra tiany atao amin'ity taona ity. Zavatra hitako réaction anankiroa aloha izany no mila ataonao. Voalohany lasa ianao mivavaka, miverina eo anatrehan'Andriamanitra, mitondra ny fonao mangetaheta an'ilay teny izay renao. Faharoa, vao avy miteny Andriamanitra dia mila manofy ianao. Satria ny zavatra tenenin'Andriamanitra tsy zavatra eo amin'ny niveau efa mitrango eo amin'ny fiainanao, fa zavatra mihoatra ary tsy voatery ho takatra ny sainao. Alleluia. Ao anatin'ny famakiana Baiboly dia misy lalana anankiray izay moa hoe loi de la première mention, izany hoe lalanan'ny hoe taiza ho aiza ilay voambolana ny voaresaka voalohany anaty Baiboly. Ho amin'ny mpanomana toriteny important be izany. Satria ny firafitra io Baiboly io tsy ampozin'ny olona mihitsy. Eritrereto hoe 920 ilay boky, ny mpanoratra efa eo amin'ny 700 eo, ny taona nampisaraka ny nanoratra voalohany sy ny nanoratra farany amanjato taona ny misimisy. Nefa ny zavatra andresahan'zareo zavatra anankiray tsy mifanipaka, dia miresaka momba an'i Jesosy. Izay ny proof fa mifanamasina ny mampanoratra an'ilay olona amina période samihafa ho amina objectif mba hatonga antsika ahalala an'i Jesosy. Inona zany inona ny midiran'ny nofinofy sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Rehefa lasa an'i Jesosy tsika miandrandra ny fanjavonina dia tsy natao nonofo intsony ve? Izay zao anisan'ny question anankiray mila apetraka dia mila valiana. Fa zany efa mahita ary mino fa androany maraina dia hiasa eto ny tompo satria efa niasa eto foana izy dia ho fatatsika tahaka ny ahoana ny endriky ny nofinofo tian'Andriamanitra hiarahanao aminy sy ny karazana nofinofo tian'Andriamanitra ho nofisinao. Tena kaikanao mahazo manonofo ianao hoe fa misy norma hoe. Amen. Oviana ny voatonona voalohany nofy anaty Baiboly. Ny hitako no zaraiko aminao
fa tsy olona voafidy no voalaza fa nanofy fa olona jentilisa. Ary mahavariana fa vao nanofy ty jentilisa ty dia tonga dia Andriamanitra namangy azy tanatin'ilay nofy. Genesis 20 ny 7. Genesis 20 ny 7 ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofy no ny alina. Nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Tsy olona teo andrefa-tanàna no miteny hoe vadin'olona ny eo aminareo io e. Fa Andriamanitra no miteny hoe tandremo fa nanao fahadisoana ianao naka an'io vehivavy io fa misy tompony io. Fa maninona ty lehilahy atao hoe Abimeleka izay mpanjaka amin'ny Filistiny ity, tsy Abrahama ny vangin'Andriamanitra tamin'ny nofy voalohany. Dia mety hitentsika hoe dia ahoana ilay hoe mivoany lay tsy nofy iny fa fahitana, izany hoe mahiratra tsara i Abrahama nampahitan'Andriamanitra hoe ohatr'izao ilay tiako atao eo amin'ny fiainanao. Fa nofy ilay resantsika ho amin'ny androany. I Abimeleka dia nivangin'Andriamanitra tao anaty nofy. Ary ny zavatra namangin'Andriamanitra tao anaty nofy dia izao, ho faty ianao izy noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona. Izany hoe mampitandrin'Andriamanitra fa misy loza mitatao. Nefa matoa Andriamanitra mampilaza momba ny loza mitatao dia azo atao tsy mitatao ilay loza mitatao. Andriamanitra zany rehefa miteny hoe ohatry mitady ho vaky ny pneu, ohatran'ilay teo hoe motera be nefa ny pneu ohatrany tsy mandeha, dia tokony misokatra ao anatina hoe mila manolo pneu zany na mila mangataka amin'Andriamanitra mba amboarina ilay pneu fa tsy sitraky Andriamanitra no accidenté ianao nefa efa niteneniny meloha. Tsy sitraky Andriamanitra ho ringany ty lehilahy ty na dia jentilisa aza. Mahatonga n'Andriamanitra manao intervention, lasa ohatrany hoe i Abrahama tokony ho akama indray. Tsy nisehoana tamin'ny nofy fa feo kosa aloha ary itenen'Andriamanitra ny tao am-pony. Fa ty lehilahy ty i Abimeleka mba resantsika vetivety anatin'ity fampidirana ity, lehilahy jentilisa, lehilahy tsy mivavaka amin'Andriamanitra, lehilahy tsy hisy fanekena amin'ny Jehovah, tsy manangana alitara akory fa tonga dia isehon'Andriamanitra tamin'ny nofy. Dia zay eo ilay manomboka ilay fanontaniana mantsy hoe fa maninona ty lehilahy ty lasa nomen'Andriamanitra nofy misy Andriamanitra. Tena kaikinao fa maninona io lehilahy io e? Nahazo nofy avy amin'Andriamanitra hoe sady nofy misy Andriamanitra hoe. Dia mahafinaritra amin'ny tompo mba tamin'ity mitoraka ity teo akaiky teo valiny. Alleluia. 9 ary io Andriamanitra tamin'ny nofy. Eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany. Tena akaikinao zay indray raha toetra fa mialany hoe. Raha mpanaraka sekoly ianao dia afaka hiteny ity fomba fiteny ity hoe tena prévisible Andriamanitra. Afaka aminany momba an'Andriamanitra ianao hoe inona ndray ary mahatonga an'Andriamanitra niteny tamin'ity lehilahy tsisy fanekeny ity. Nanana toetra izy atao hoe fahatsoram-po. Io ilay sincérité na simplicité de cœur izay ananany za. Ary izao kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko. Koa izany tsy namelako anao anendry azy. Ny nofy nomen'Andriamanitra ny Abimeleka dia nofy hiaro azy, tsy hanota satria tsara toetra Abimeleka. Fa maninona Andriamanitra ny mamangy ny Abimeleka izay jentilisa? Ary maninona Andriamanitra ny hamangy anao koa amin'ity taona ity ao anatina nofinofy izay tiany ho tanteraka satria ho avy aminy ilay nofy. Dia tsotra be ny fananana toetra mety amin'Andriamanitra. Teto i Abimeleka dia nanana fahatsoram-po. Amin'ny teny frantsay dia hoe intégrité de cœur, innocence, simplicité. Tena tsy nafantatra izy hoe efa vadin'olona Sara satria rehefa nanontaniana i Abrahama dia Abrahama koa ny teny hoe anabaviko izy izy. Dia tsotra be izy ny teny hoe bon ok zany ko anabavinao io zany dia mba aloha izy mipetraka any amiko. Ary tsy indray mandeha ilay zalatina nanao an'izay. Azonareo ve? Andriamanitra zany tena mirécupérer foana. Le nofy fiarovan'Andriamanitra azy tsy hanota. Ny objectif an'Andriamanitra
dia ianao tsy manota azadino izay aloha. Amin'ity taona ity tsika afaka manofinofy, foka mba tsy nofinofy manota. Taovatra maheno tsara tsika. Avy ireny hoe nofinofy tsy manota hoe. Ary na tonga n'Andriamanitra namangy an'ity lehilahy ity dia toetra tsara tao hoe fa tsorapo. Tsara toetra Abimeleka fa diso fanao. Ary mbola nivonjen'Andriamanitra izy mba tsy hanota satria tsara toetra. Tao aorianan'io, izay vao namangy olom-boafidy Andriamanitra tao hoe Jakob tao Betela. Ny mention voalohany momba nofo zany dia Abimeleka, ary mention faharoa dia Jakob. Ary kreteny teo, i Abrahama nivangian'Andriamanitra tamin'ny fahitana fa tsy nofy. Ary Mosesy indray dia voalazan'Andriamanitra fa tsy amin'ny fahitana izy ny amin'ny teny sarom-patarina fa fasafasa mifanatrika. Jakob nanofy tao Betela. Ary Jakob koa dia mbola nanofy tamin'izy nasainy Labana nanompo azy amam-polopolo taonany momba na resaka ondry amanosy. Nomen'Andriamanitra azy tao anatin'ny nofy mialoha izay tokony ho karazana ondry amanosy ho angatany ho karama avy amin'izay tampoka sasarana ny aretany tao amin'ity lehilahy ity. Ohatran'ny hoe miteny zany Labana androany hoe bon, raha pitso meo amin'ny valiny fa ninona karazana ondry angatanao amin'ny fanarahantsika dia izay ny anjaranao. Dia niala Andriamanitra mamangy hoe le karazana ohatr'izao angatahana fa inona ataoko mitobaka be ho valipity ho anao. Taotrona maheno tsara tsika aloha hatreto. Maharaka tsara tsika. Inona moa ilay titra androany? Miara-mamerina kely isa roa telo. Manonofy miaraka amin'Andriamanitra sy araka an'Andriamanitra. Nanafoezony zalahy ilay titra fa tsy maninona mety koa io. Manonofy miaraka amin'Andriamanitra sy manonofy araka an'Andriamanitra. Voalohany dia fantaro fa mifanamasina dia afaka mampanofy. Dikan'izay misy zavatra hafa koa afaka mampanofy ianao. Izay mahatonga antsika mianatra ilay miaraka amin'Andriamanitra. Anisany mampanofy ny olona koa devoly. Ohatra mijery film horery ianao, ataony devoly manofy ianao. Azontsika ve? Misy publication mbo hitako izay zao dia matahotra popety ilay olona. Inona nahatonga an'izay satria nijery film mombana poupée velona. Inona izay jerenao ihany lasa mampatahotra anao. Devoly zany misaina fotsiny hoe inona ireny nampitahorako azy dia ataony film ilay izy dia amin'izay ianao matahotra an'ilay izy. Dia ianao koa mbola mijery an'ilay izy. Ianao mihitsy mila manapa-kevitra mandamina ny hainao manjerinao. Alleluia! Ny devoly mampanofy ary mampanofy ratsy. Ny fahareran'ny nofinao koa dia mampanofy. Rehefa tena reraka be ianao dia manofy. Ohatra hoe reraka avy nanao baolina manaraka hatramin'ny hariva dia manofy baolina ianao. Azontsika ve? Dia tsy avy amin'Andriamanitra iny nofy iny fa avy aminao satria reraka ianao. Nataontsika hoe mikapokapaty foana ianao zany maraina ka hatramin'ny hariva dia iny lasa nofisinao. Dia tsy avy amin'Andriamanitra iny fa reraka ianao dia lasa nanofy aneny. Fa misy kosa tena avy amin'Andriamanitra. Dao jerentsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fafito ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fafito ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ary ny zatovinareo ahita fahitana. Eto ilay mianteresentsika amin'ity anio ity. Miara-mamaky tsika isa roa telo. Ary ny lahy antitrareo anonofy. Inona ny dikany hoe lahy antitra manonofy? Fa maninona ny hoe, fa maninona ny olona efa mahazo taona diva ho tapitrandro mbola isisia amin'ny fanamasina dia mbola omeny nofy ihany. Ny antony teny Andriamanitra hoe rehefa eo amin'ny fanamasina tsy tara zany ianao. Tsy misy zavatra heverinao tara loatra na dia heverinao fa mandeha be ary ny taona. Raha mbola eo amin'ny fanamasina ka manome nofo ianao dia misy dikan'izay nofo omen'Andriamanitra izay, ary ilay Andriamanitra manome an'ilay nofo mbola afaka manatateraka an'ilay nofy na dia efa antitra be azy ianao. Misy dikan'izany teny izany.
Ny zavatra naturel matsina ny ara-boajanahary dia ny zaza sy ny tanora no manofy. Fa amin'ny olona sy ny fiarahamonina tsy normalina intsony izany hoe lahy antitra any dia mbola manofy. Ianao efa zao ve ny lehibe dia mbola manonofy an'izany foana ianao. Izany ny fomba fiten'ny olona tsy mamaky baiboly. Fa mpamaky baiboly zany tokony hoe dadabe inona ny nofinofinao amin'ity taona ity. Raha ankizy ianao zao manatrika dia normal be raha manonofy ianao satria anatin'ny lojika am-piainana izany. Fa eto Andriamanitra misisika na dia ohatry ny efa be taona ary ianao, ohatry ny tsy fotoana ny nofinofy intsony. Ny antony ohatry ny efa mihevitra le olona hoe efa tapitra le vantopiainy eto ambony tany dia atao inona tsy ny nofinofy. Dia mahavariana fa izay olona miteny atao inona izay nofinofy izay mbola hidiran'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahiny dia mbola izay manofy indray. So dia mba te hampanonofy antsika mianakavo ny tompo dia hatateraka an'ilay nofinofy reto. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ve dia iverintsika fa fiarahana tena hoe mijaly be eo am-piandrasana amin'ny fiaviany. Alleluia. Ny tena mampijaly aloha dia le toetra tsy resy. Izay kosa aloha dikazay mampijaly tena ihany zany ianao. Aza mampijaly tena, aza ampijaliana ny tenanao. Miala amin'io fazaran-draha tsy mampahory ianao io. Tsy tara raha ny olona efa heverina fa voky andro mbola sain'Andriamanitra manofy rehefa tonga amin'ny fanahiny. Ny fanamasina mamerina toejaza ao anatin'ny olona be taona atonga ny olona be taona io hiverina nofy. Ary le fanamasina mamerina an'le nofy maefa an'le nofy. Aza dimy fa matao Andriamanitra manome dia ho ataony izany zavatra omeny. Rehefa tsy ataony dia tsy omeny ianao tsy ampahafantarina ianao. Andriamanitra zany tsy mikomplike zavatra. Izay tsy ho ataony dia tsy ampahafantarina ianao. Fa matao ampahafantarina dia zavatra efa vonona ho asehony ianao. Izay niteneniny rehetra ho amin'ity taona ity zany zavatra efa vonona tiany aseho. Misy karazana toetra tsara fotsiny tian'Andriamanitra ho avoaka ara-potoana avy ao anatinao ary tsy izy ny mamoaka azy fa ianao no manapa-kevitra mamoaka an'ilay toetra ara-potoana mba tonga anao hifanandrify amin'ilay programan'Andriamanitra faran'izay tsara ny amin'ity taona ity. Amen. Possible le nofo satria eo ny fanamasina. Trandratsika ohatrany tsy te hanofo tsony fa ohatrany efa te hody. Dia nefa eto ny Baiboly mitevy rehefa tonga fanamasina tsy hoe te hody ianao fa manofo ianao aloha. So dia tsy tafody le te hody. So dia afaka ampiasain'Andriamanitra ny nofinofy avy ao anatinao. Misy nofinofy ny pasteur Rodolphe zao dia hoe ho foana ny elo. Ny olona zao tsy izany nofinofy ho foana ny fahantrana. Ho afaka mifampahoriana antsika malagasy. Ananina ny elo ananina. Hiverina amin'ny laoniny ny fiandriana ny firenena. Zavatra ny tany. Misy karazana nofinofy izay mahatonga antsika hoe manonofy miaraka amin'Andriamanitra sy manonofy araka an'Andriamanitra. Izay tsy nitranga tamin'ny fahatan'ny rano dadabe azon'Andriamanitra atao satria tito jobily restauration izay tsy nitranga hatramin'izay. Tendra rehefa dadabe sy bebe tsy misaina izay zao tena dadabe sy bebe rehefa miadana fotsiny zafikely dia izay. Dia Andriamanitra tsy manaiky tsy zafikely ny resahany eto fa ianao. Karaha latsaky ny dadabe ianao manatrika eto. Izay ilay tiana hiaviana. Dia asain'Andriamanitra manonofy ianao raha manana fanamasina. Fa raha tsy manana moa manana fanamasina. Alleluia. Izay anjara tsy mbola azony dadabe tamin'ny fahatandroany. Tsy vady ny resahako eto. Dia azon'Andriamanitra omena ny dadabe sy bebe amin'izao fahanterana izao. Andriamanitra mahatoky amin'ny portion. Andriamanitra mahatoky amin'ny anjara. Possible zany. Tena kaikanao possible le izy. Zavatra tenen'i Jesosy dia izao, avec Dieu tout est possible. Raha miaraka amin'Andriamanitra ianao dia afaka hitranga ny zavatra rehetra. Faharoa, inona moa no tokony ho nofinofina lay antitra araka voalazan'ny Baiboly io? Anisany anankiray. Rehefa antitra ny olona anankiray dia isan'ny zavatra misy eo aminy dia fahazarana sy toetra efa ela be teo amin'ny fiainany.
rehefa tonga ny fanamasina dia possible olona efa zatra mantona ny toetra ratsy afaka manonofy ny ova toetra. Mety ho sarotra zany amin'ny fiarahamonina hoe efa lehibe ndry efa io nahazatra ny dadabe hatramin'izay fa izy Andriamanitra rehefa tonga ny fanahiko sisa n'izany zatra zavatra ratsy afaka miova ianao na zao maraina izao rozy izy ny fanamasina. Hitantsika amin'izay le manonofy, inona le karazana nofinofy tian'Andriamanitra ho tonga voalohany ao anatinao, manonofy ianao mba hiova ianao. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Eo le hoe hipetraka amin'ny trano tsara, andeha amin'ny fiara tsara, anambola be, zao hoe reny manaraka ho azo izy Jesosy fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo reny, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Manofinofisa hoe efa miova ianao io. Ary tonga dia alefa n'Andriamanitra ambony be ny fampanantenana, le olona efa le manana fahazarana tsy laitra be amam-polo taona nefa le mamparikivy fiarahamonina ireny, mbola izy Andriamanitra mbola afaka miova rehefa tonga eo fanahiko. Dia saintsaina olona miziriziry amam-polo taona tsy miova mihitsy ovainy fanamasina. Zay situation lalovanao androany io ve tsy ovaina, zay aretiny io ve tsy ovaina, zay farerahany io ve tsy ovaina, zay dossier karakana tsy mety misokatra io ve tsy ovaina. Ovaina io fa ny olona ny sarotra ovaina indrindra, ka raha ny sarotra aza ny vitainy zay manaraka izay akoatran'izay moramora tsy maivana io. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ny atao hoe finoana dia faniriana. Tonga avy aminao arak'izay inonao, tonga avy aminao arak'izay irinao. Mbola lavidavitra koa le tenen'Andriamanitra eto. Tonga avy aminao arak'izay nofinofisinao. Ny zavatra nofinofisina zavatra tsy vita. Dikan'izay misy karazana toetra zany tsy resinao ary na ianao mety misaina hoe ty toetra ty ohatry ny tena mety ho sarotra. Dia eto Andriamanitra miteny manofinofisa manokana andro amaraina fa possible ho afaka eo ianao, possible ho afaka amin'io ianao, possible efa amam-polo taona ianao tsy nety afaka teo fa amin'ity taonjobily ity anafaka fahobe Andriamanitra, anasitrana fahobe Andriamanitra, anova fahobe Andriamanitra. Amen. Zay tsy irinao, zay tsy nofinofisinao dia tsy tafiditra ho isan'izay inonao ka hitranga aminao. Tsy maintsy maniry ianao, tsy maintsy manofy ianao. Ary le izy tsy za maniry ho anao fa ianao maniry ho anao. Mpitoro teny toko faefatra dia 17. Tiana isan'ny sarotra indrindra ho an'ny olona efa lehibe. Mianaran'i Jesosy. Aleo zatovy malahelo endry. Miara-mamaky ho an'izay mahita baboly miaraka amiko. Toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy laitra anarina intsony. Averiko. Aleo zatovy malahelo endry, toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy laitra anarina intsony. Iza nanoratra ny mpitoro teny io? Solomona. Ary izy teneniny io? Izy. Ary zay nahitana hoe iendrena izy na dia adala aza. Satria nafantatra ihany izy hoe manomboka efa tsy izy tsony ny zavatra ataony. Averiko, aleo zatovy malahelo endry, toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy laitra anarina intsony. Solomona tsy nanana fanantenana ny amin'ny mpanjaka antitra adala tsy laitra anarina intsony dia ny tenany. Fa te hilaza aminao fa Andriamanitra manana fanantenana. Ozy Andriamanitra miandry kely fotsiny fa Pentekosta na antitra na adala na tsy laitra anarina intsony mbola afaka ovaina. Andro amin'ny maraina afaka miova ianao eo. Vonona avy amin'Andriamanitra ny tsara indrindra hanosika anao amin'ny fiovana. Efa vita teo amin'ny azo fijaliana ny fandoavana sy ny zavatra tokony atao rehetra, ahatonga anao ho karazan'olona tsy voatery ho antitra adala tsy laitra anarina intsony izany. Afaka mbola hiova ny fahatanyrano modiny atony amin'ny voromahery, fahadalana miova fahendrena, tsy laitra anarina lasa mora hitsy. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Raha voatonga eo fanamasina na mpanjaka antitra tsy laitra anarina aza afaka manonofy io rangahy io fiovana fa ho ataon'Andriamanitra izay fiovana izay. Tena kekinao raha misy ny sarotra ovaina hoe dia olona hoe ka raha ny olona aza ovain'Andriamanitra hoe zay zava-mitranga mampahory anao io hoe azo ovaina hoe mifanaraka amin'ny fiovan'ny olona hoe. Ny Salamo dia manambara fa ny tany mavokatra lasa tany tsira noho ny amin'ny faratsim-ponina. Ny ponina no mitondra an'ilay izy.
dikan'izay raha voatsara zany mimponina dia mivady tena izy tanitsira tsy mahavokatra indray lasa edena rehefa tsara le olona tiana ho lasa edena ave ny fiainanao matsangany ny tananao mba tiana ho edena ny fiainanao zany edena zany tena tonga dia tena maitsomaitso tsara dia feno voankazo dia madio dia milamina tena mirindra tsara ny zavatra rehetra tianareo ve zany tao tsara toetra fotsiny tsy ho raisa amin'ny anarana tsy raisina le izy ka tsara toetra fotsiny dia tonga le izy eo amin'izay mantsy le diso hoe raisina anjara edena tokony anao ary raha misy tena tia misy edena $100 za manaiky fitahana amin'ny $100 zany toetra tsara avoaka fotsiny toetra tsara avoaka fotsiny fa ny baiboly dia miteny miverina io rehefa miverina ianao tia taony ty tom-piverenana tsara ao amin'Andriamanitra zay mahatonga ny lojika le hoe ny zavatra rehetra very teo amin'ny fiainanao koa verina ho azy eo amin'ny fiainanao asio lojika tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra fa sao dia hoe verina daholo ny zavatra rehetra verina daholo zary ianao sekoly ary tsy verenanao koa ohatra fa androany aloha nanatrika aloha androany aloha zao dia efa misy zavatra miverina androany aza atao tsy hitaka anao rapitso ane hitaka anao rapitso so dia misy dia indray le menasy tsy menasy zany fahamarinana zany ary ao akaiky ny fiainam-panahinao raha mety tena tsy afaka dia aoko ho fantatro any anaty hoe tena tsy afaka fa tsy hoe afaka fa lasa kamo zay le tsabony zay na hoe tsy afaka tsony satria efa nahazo valim-bavaka zany mbola mila tsabona daholo zany le tandremana mahatonga an'Andriamanitra tsy mamotsitra le tena grolo marina zany tompoko jery Andriamanitra petit lot nao voakany aloha vao petit lot to dia tsy hita roa volana zay Andriamanitra averina any amin'le mini lot mbola kely n'olona teo satria tsy mahatoky amin'izay nomena teo fa raha vao ianao mahatoky araka ny hitahiny ianao maika ianao tonga efa lasa grand be ianao mbola tonga foana ry Joseph zany andevo mivavaka normal ako andevoko sady normal be raha andevo mivavaka satria manina manam-panantenana mba ho afaka fa rehefa tonga ny fotoana sady afaka ny lasa prime ministre mahavarina mbola mivavaka hitako izy nasandatra eo akaikinao ary za mahita fa ho asandatra ianao atoato hoe raha hitoetra tsara anao io hoe point faharoa manofy miaraka amin'Andriamanitra Josefa to dia any amin'ny Joseph tsika nijery efa nijerentsika teo i Abimeleka nanofy voalohany avy eo Jakoba dia tonga dia niampita teo amin'ny Josefa le izy fa tiako fantatrao fa fahasoavana ny manofy mahita ny ho avy ohatran'ny Jakoba rainy fahasoavana le izy fahasoavana koa ny mandika nofy ary io zava-baovao voarain'i Josefa tao anatin'ny galera ny lalovany miatrika galera ave ianao misy fahasoavana voarainao anatin'io raha manetry tenao anatin'io ianao fa Andriamanitra manoatra mpiavinavina ary manome fahasoavana bebe koa ho amin'ny manetry tena fanetretena tsy amin'ny fotoana ny promotion ny tena nehoana azy fa amin'ny fotoana ny galera ny tena nehoana hoe miankina amin'Andriamanitra fa taizana nazahoan'i Josefa amin'ny fitombo-pahasoavana ara-nofy tsy tao an-tranony dada sy mamany tamin'izy ny lamina fa tamin'izy nankalan'ny rahalany tsy maintsy mamela tamin'izy nandevozina tsy mikaramo tsy maintsy miasa tsara tamin'izy nanampy ny olona nefa ny olona nanadino azy tsy maintsy tsara fo tanareo le lalana tsy tianao mihitsy no anamboarana anao azahoanao zavatra tsy ho azon'ny olona any amin'izay parcours tsotsotra andalovany ao anaty lalovanao io mandray zavatra ianao zay mahatonga n'Andriamanitra miteny fotsy hoe isaory fotsiny fa tsy ho ary ho azavaiko anao daholo ny zavatra omeko anao mandritrin'io parcours io fa ny zavatra azo antoka dia zao panomea dikan'izay raha sarotra ny lalana panomea mora ny lalana panomea faly panomea sorena aminao panomea zadiny fampapelika tanaty fahatezerana nanomezan'Andriamanitra an'le izy baiboly dia miteny fa nandefa rivotra Andriamanitra dia nisy papelika mivoaka avy tany tsy niteny izy hoe nitsoka rivotra ary Andriamanitra rehefa sorena zany dia mandefa eny halleloja ngamba manokana séminaire manokana dia andinika ny rivotra Andriamanitra anao pratikitsika halleloja misy zavatra tsy apozo anatin'io baiboly Andriamanitra ny misika Andriamanitra mandefa rivotra Andriamanitra mene zany io zavatra iainanao io ne ka araka ny endriny fa ny problème fotsiny anaty fahotana ianao manao le izy fahasoavana ny manofy mahita ny ho avy fahasoavana ny mandika an'le nofy
ary mbola fahasoavana ambonin'izay mahazo fahendrena hiatrehana an'ilay nofo voadika. Jakoba efa nanana an'io. Jakoba nampanofisin'Andriamanitra hoe ohatr'izao ilay karazana ondry omeko anao. Dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy hoe ohatr'izao no ataonao. Dia misakople le ondry lasy le ondry vavy amoaka an'le teneniko anao fa tokony ho anao. Zany hoe sady voadika le nofy no azo ny hevitra atateraka an'le nofy. Tsy ampy zany raha manofy ianao. Mila voadika ianao le nofy. Ary mila maray hevitra sy fahendrena ianao ahafahana manatanteraka an'le nofy. Tovrao raha voaraintsika izay teny izay aloha. Fa anaty galera daholo no azahoana an'izay. Tsisy galera ho avy aminao fa le galera efa teo iny efa niamoaka le tsy azoko lasora. Misy ohatra miketriketrina hoe mitory galera ty rahalahy ty. Le galera efa hatreto no amoaka zava-tsora misokatra ny ao anatinao. Ao anatin'le ohatrany tsy tianao iny mihitsy ny andraisana azy. Iny mihitsy ny azahoana zavatra vaovao be ilainao. Marina zany tompoko. Misy zavatra tena hoe tsy afaka anananao empathie. Ina dikany hoe empathie? Tsy empathie. Empathie toetra ahafahanao mangoraka sy mahatsapa zay manjo ny hafa. Dia mitsotra aminao marina fa ny empathie, anisan'ny tena sekoly ny empathie, ianao niara an'ilay izy. Resa be ny hoe ndry mampaherinao raha lafa io manjoanao io. Ny tompo anafaka anao eo nefa ianao tsy niainan'ilay izy akory. Afaka piasa Andriamanitra ny vavanao tsy mandà. Fa mihitsy fetraikany hoe zako efa niatrika an'io. Ohatr'izao nataon'Andriamanitra tampoka. Raha nanao tampoka izy anao aminao koa. Tsy makaizy io raha lafa mitsangana. Tonga dia ohatran'izay ohatran'ireny tsindrona be tonga dia mitsangana ireny le marary satria maninona zavatra niainanao no ampaherezinao ny hafa. Ka inona ary no ampaherezitsika an'izao tontolo izao raha tsy niatrika ninina ianao io. Tenenina akaikinao nilaina daholo reny atretra reny hoe. Ohatrany tokony mendrika tehaka koa izany fanambarana izany. Izay no lalovanao atreto. Maty vady, maty zanaka, ny elam-bady, ny elan-asa, tsisy vola, marary mafy. Miasa masodo loatra raha misokatra ny ao anatiny satria Andriamanitra tsy mampandalo anao zavatra ka tsy hitondra zava-tsoa ho anao izany. Misy olona mampahirezina be dia be ny ao ambadika ireny. Ahoana moa no ampahirezina olona any amin'ny hopitaly? Tsy maintsy efa mba nahita ianao ohatrany ahonjany amin'ny hopitaly izany. Mety ho garde ianao dia efa fantatrao izay inona ny tany. Tsy garde andray andro. Fa le garde amin'ny alina le tsisy olona afaka aminao dia fantatrao mila vavaka kay ny marary rehetra tao amin'ny hopitaly sy ny fianakaviana rehetra manana marary eto amin'ny hopitaly sy ny fianakaviana tsy afaka mampiditra marary eto amin'ny hopitaly fa miaritra ny an-trano. Tompo misy vavaka ho azy teraka eny am-bavanao. Vavaka tsy mitovy hoe taio malagasy rehetra andeha atory aho. Amen. Miara-miasa asoa ny zavatra rehetra. Tao am-ponja, lalana tsy dia nafinaritra nazahoan Josefa ny fahasoavana satria nanetry teny izy. Josefa andevy sy voafonja no nahazo an'ilay fahasoavana. Jakoba koa nandevozony Labana nahazo an'ilay fahasoavana. Tsy toerana nefa ilay izy dia mitady fonja sy fanadevozana ianao. Fa toetra ao anaty toerana ilay izy satria Andriamanitra tsy niteny hoe manome fahasoavana ho an'izay nimponja. Fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena. Fa le toerana lasa okazion ahafahana naneo an'ilay fanetretena dia narotsaka Andriamanitra ilay fahasoavana. Ny ilaina sa tsy ilaina ilay fahasoavana? Vao miatrika amin'ny Farao ianao tsy fahaiza manisa ny ilaina fa fahaiza mandika. Misy zavatra tsy ho azonao any amin'ny école fa ho azonao anaty fahoriana. Zay mahatonga Romana toko fadiaza mbola miketrina aloha e olala. Sika miteny fahoriana fahoriana zay dia efa manana zay. Fampahoriana ay. Hozy izy ny Romana toko fadimy. Rehefa misaora hozy izy raha miatrika fahoriana. Fa ny fahoriana mitondra faharetana. Ny olona maharitra zany tsy olona mahay miandry bisy hatra amin'ny alina. Tsy inona atao mahay miaritra. Fa olona anaty fahoriana
dia manana pasiensa izy miandry an'Andriamanitra afaka manafaka azy amin'ny fahoriana. Ary ao ambadik'ilay faharetana ozy izy dia misy zavatra tsara be anankiray tsy ho azonao n'aiza n'aiza fa tsy maintsy ao anatin'ilay fahoriana anao zahoanao azy, fahatsara-panahy voasedra. Le toetra an'Andriamanitra atobaka ny fanamasina ao anatinao rehefa mandray an' Jesosy ianao dia fruit tsotra. Tonga dia malemy fanahy standard ianao. Fa vao miatrika fahoriana tonga dia malemy fanahy promax ianao. Ho antsika ray aman-dreny dikany hoe le promax dia professionnel maximum. Zany hoe tsy mitovy ohatran'le toetra teo satria voasedra ao anaty fahoriana le toetra an'Andriamanitra avoakanao. Raha miteny Andriamanitra hoe mifaly mandrakariva, mifaly ianao satria velinaina. Fa raha sendra mialaina, izay le voasedra. Mifaly satria Andriamanitra mifamatsina izy. Raha sendra tapaka sy namana ianao, mbola afaka hifaly ve? Dia rehefa tian'Andriamanitra ho hita, tsy fifaliana na fanehoana ny toetrany avy amin'ny zavatra mahafinaritra anao, fa ianao afaka mamoaka ny toetrany amin'ny fotoana rehetra. Dia izay nefa ao ambadika ny fahoriana no azahoanao an'izay. Dia zareo Josefy, tamin'ny voalohany Josefy anie mety tsy nanana an'izay, fa rehefa tao izy niaritra tao, nanomboka ny seho azy le toetra tsara izay tian'Andriamanitra ananany. Salamo 8:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpiandry n'Israely eo, miaino ianao izay nitondra ny Josefa toy ny ondry. Josefa dia nahita an'Andriamanitra ho mpiandry ondry. Na tsy ary niasa ny dadany izy tsy mpiandry ondry, fa izy surveillant général, mpitatitra. Fa ny dadany Jakob mpiandry ondry ary ny zokony rehetra mpiandry ondry daholo. Dia nijereva ary nandinika izy hoe inona moa zany niasa ny Jakob rainy? Niasa mpiandry ondry, mikarakara ondry. Ka raha Andriamanitra no mitondra za ondry, Andriamanitra ny mpiandry dikan'izay mikarakara zany izy. Misy révélation raha zany tsy velona ianao. Niasa mpiandry ondry, mampisakafo dia mitondra ny ondry any amin'ny rano. Genesis 3:30 naran'i Jesosy. Ary Labany efa lasa nandeha nety ny ondry amanosiny dia nangalariny Rahely ny sampindrainy. Inona tiana tongava anatin'io? Atao inona ny ondry? Angalana volon'ondry. Atao inona volon'ondry? Hitafiana. Inona le hoe fitafiana? Anafena kenatra mba tsy hiboridana na hitanjaka ny olona anankiray. Dia rehefa miandro mangatsiaka, anafana. Lasa lavitra ny sain'i Joseph. Raha Andriamanitra mitondra, misy famonjena amin'ny henatra, misy famonjena amin'ny atsika ao anatin'izao programa an'Andriamanitra zao. Programa zao, fa tsy hoe mirenireny satria tsy mandeha rery fa misy mpiandry ondry Hitanao ve mahatonga anao afaka hitany zavatra lalovanao ho tsy zavatra sarotra satria mifandray amin'Andriamanitra mitantana sy mitondra ny fiainanao ianao ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny rôle mampiandry ondry azy dia ianao ondry. Tsy ny ondry ny manontany hoe aiza misy rano fa manaiky-kotarina fotsiny fa tsy tonga any amin'ilay rano satria ny objectif an'ilay fialanao amin'ilay vala tsy hoe hampanao anao exercice mandeha tongotra. Satria ny Baiboly dia milaza amin'ny Salamo 7:20 fa mitondra izy ho any amin'ny rano fialan-tsasatra fa tsy hoe mitondra izy mba ho bokiboky na ny tongotra. Tsy trekinina na reninina na joginina. Ny antony amohan'ny tomponao avy eo amin'ny vala fa hisotro rano ary ay maitso. Matoa zany Andriamanitra mitondra anao, misy zavatra tsara zay ao ambadiky ny fitondrana ianao. Tena akaikinao rehefa Andriamanitra no mitondra anao hoe dia misy zavatra tsara ao izay hoe ekeo zany fahamarinana zany hoe Genesis 45:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny za malahelo natezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo ao aty ry zalahy. Hamonjy aina neny nampandehan'Andriamanitra ihalohanareo aty. Hamonjy aina. Famonjena le izy. Salamo 105:17. Naniraka lehilahy ihaloha azy izy, Josefa namidy ho andeviny. Hozy izy Josefa, nareo nivarotra fa ny tena marina, Andriamanitra no nampandeha. Andriamanitra maniraka, za namidy ho andevo. Mahatsiaro an'i Jesosy hoe tahaka ny nandrahandray dia Jesosy namidy ny Jodasy koa andevony ota. Lalana le izy. Nefa raha le izy ho vonjena mpivarotra. Le mivarotra teo vonjena, le namono teo vonjena.
le nikapoka sana labaraka teo vonjena hatram'le kapiteny romanina meme mbola vonjena koa iny hatram'le nandefina ary mbola vonjena ahita ny fiverenany. Alleluia. Anatin'ity nofo ty ihany koa dia mila misaina ny hafa isika. Amin'Andriamanitra dia mila misaina ny nofony hafa ianao vao asehon'Andriamanitra ny nofonao. Zay le araka an'Andriamanitra. Aza maika tanteraka ny nofonao fa manofisa ny nofony hafa. Mijoroa mba ho isan'ny manosika ny fahatanterahany ny nofony hafa. Dikan'izay manofinofisa ny fiovany manodidina anao. Teneno akaikinao, za tena manofo mihitsy fa iova ianao io e. Raha vao le ray trano tena maika mety mihitsy zao. Alleluia. Dia amin'izay afaka mambaliko le anankiray hoe za konko. Ainareo ve? Na olona faran'izay ratsy aza tian'Andriamanitra nofonofisanao hoe iova izy. Mety ho citoyen, mety ho mpitondra. Le fony mila amboarina raha teo any an-danitra. Manofinofisa fiovan'olona ao ambadiky ny fanofisanao ny fiovanao. Tsy afaka nofinofy fiovan'ny hafa ianao raha tsy efa nanao exercice ny fiovanao aloha. Fa raha tsy nanao exercice ny fanofisanao ny fiovanao. Faly ve Andriamanitra raha miova manodidina anao? Faly izy. Ary faly ve Andriamanitra raha miova ianao? Tena faly izy. Tsy ny nofony Josefa nitondra azy tamin'ny fisandratana. Tantarany foana ny nofo fa tsisy miraharaha. Tandapa anankiroa ny tonga tantarany azy dia inona dikany? Nofon'olona. Nofon'olona tsy fantatra. Fa nafinaritra kosa aloha vao hitany malahelo izy mirahalahy dia tonga dia se soucier, tia miservir. Fa maninonareo ny malahelo? Tsy lôjika amin'ny Josefa zany ny malahelo any amponja zany. Ary ny olona manana ny tompo zany raha ny amponja ary tsy malahelo. Josefa tsy nalahelo, Paul tsy nalahelo. Satria tsy toerana le izy fa le fiarahana amin'Andriamanitra sy le fisokafany ao anaty hoe programan'Andriamanitra zao misy objectif ao ambadika zao, misy olona vonjena indray zao ao ambadika zao lalana zao. Vao nadikany Josefa nofon'izy mirahalahy, voaka ny fonja izy mirahalahy, ndray velona, ndray maty. Fa saika tsy tonga teny tsofony Farao ny vavolombelon'ny fisiany Josefa, raha ohatra ka tsy nandika ny nofon'le tandapa anankiray izy. Tao anatin'ny sarotra amin'izay, tsy maintsy mivoaka tany, misy Hebreo lahy anankiray izay tokoa nandika ny nofoko, adiniko tokoa momba azy, zany eritreritra tsy hisy ilana azy, fa eto mieritreritra fa tsy vitako le izy dikan'izay mila azy ihany zany, sady mila azy ny firenena. Tsy afa miala. Nareo ve mieritreritra fa raha vitan'le tandapa ve tsy efa mba mivitainy sitrany mba lasa prime ministre izy ko. Nataony dikan'izay nofo zay dikan'le omby fito ndray vonoina, ndray atsetsika, ndray atao rony dia ndray koso farotra zany dikan'izany nofo zany izy to dia enonao tsy zany fa vonteny Josefa avy amin'Andriamanitra zany nofo zany izy matona verina. Le omby matavy anaky fito taona. Ianao hoe mahita omby dia misaina taona? Za aloha mahita omby zavazava zay zany koa. Tena kikinao, zay le fahasoavana zay hoe. Teo amin'izay le tandapa, misy lehilahy anankiray zay. Raha Josy ny anarany. Mba tsy benja aloha fa Josy hoe. Josefa ny anarany fa izy tokoa ny teny hoe mba tsaroa fa adiniko izy fa zany eritreritra tsisy ilana azy. Eto vao tonga saina hoe sao dia izy no manana an'le valiny. Vao nentina teo tokoa nofony Farao no nadikany Josefa dia avy amin'ny nofony Farao voadikany nazahoany promotion. So fotoana afaka isaintsainana ny hafa zao mba ahafahan'Andriamanitra manandratra anao. Ay le fanetretena kay amin'ny fanetretena manaova ny hafa mihoatra no ianao. Fitaka zany le hoe zao ny nofoko dia tanteraka. Fitaka ireny. Satria ny tena matateraka an'iny tsy le nofonao fa ianao misaina ny nofon'ny hafa. Avy ireny hoe manomboka androany hoe misaina ny nofon'ny hafa hoe. Alleluia.
Araka ilay voalaza teo point fahatelo dia mila manofy fiovana aloha. Zay mahatonga Jesosy ny teny Matthieu 6:33 ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Jauna 15:11 zany zavatra zany dia mifalazaiko taminareo. Inona ny Jauna 15? Miresaka momba ny fiombona ny voaloboka sy ny sampany. Miresaka momba ny sampany tsy afaka miporte fruit, tsy afaka mitondra toetra raha tsy miombona sy miray amin'ny voaloboka. Miresaka communion sy toetra Jesosy dia zao ny teneniny. Ataovy aloha ny Jauna 15 mba ho ao aminareo ny fifaliako, fa raha vao faly dia ho ataoko ny fifalianao, fa raha vao tsy faly dia tsy ataoko ny fifalianao. Dia aza miziriziry zany hoe ny analo aloha ny an'Andriamanitra nefa ny an'Andriamanitra sady tena mahasoa anao no mahasoa olona be dia be. Niadana ery nefa dia manjana koa rehefa miova ianao ane. Atombotsika eo. Ary na ianao koa ary miadana. Nareo ve tsy mandray rehefa ilay kizitina be dia ianao marary ireo. Indrindra rehefa ianao rery ny ao an-trano kizitina rery ao an-trano dia marary rery ao an-trano ao. So dia fotoana najanonana izany ty taona ity. Amen. Fantoka tsara amin'i Jesosy, mifototra amin'i Jesosy. Inona natao hoe mission impossible nataon'i Jesosy? Ny nofo amandrà nanomboka teo amin'ny Adama dia nampiditra fahotana. Lasa nofo amandrà manota. Inona mission impossible nataon'i Jesosy? Aiza koa nisy nofo amandrà zany dia tsy manota intsony. Impossible zany. Fa zay Jesosy, possible zany. Averiko hein? Ozy ny olona tsy possible zany lolotany ka tsy lavo. Eo amin'ny ray andro tsy maintsy manondrana kely. Ozy Jesosy, ho asehoko anao fa possible ao anatin'ny journée tsy manondrana mihitsy. Dia mipetraka ny fanontaniana, aza mampiresaka Jesosy. Teo izy Jesosy, za zay miresaka aminao no izy. Tena possible ve zany? Dia jereo ny Baiboly, fa ny Baiboly namela marika. Izy tsy nahalala ota. Nefa nofo amandrà mitovy aminao. Nalaim-panahy mitovy aminao. Fa tsy latsaka tao amin'ny fakam-panahy. Tsy nitovy taminao indray izy tamin'izay. Fa ianao no mila mitovy aminy. Impossible zany hoe nofo amandrà zany. Nofo amandrà efa nandray fahotana. Lasa tsy manota tampoka tsony teo raha tsy henako. Ozy Jesosy, tena misy zany ka. Zay no nidinako aneo aminao fa raha vao atao plus Andriamanitra fotsiny nofo amandrà io dia miova ny zavatra rehetra. Misy Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra tonga dia miova. Lasa nofo amandrà tsy manota tsony. Afaka nofo an'izany ve zasy ianao? Afaka hanofo ve tsika hoe manomboka andro maraina tsy manota tsony tsika maraina ka hatramin'ny hariva. Zany ka rêve. Teneno akaikinao, possible zany nofonofo zany hoe. Tsy manota amin'ny masonao, tsy manota amin'ny sainao, tsy manota amin'ny vavanao, tsy manota amin'ny zavatra tenenina, amin'ny zavatra atao. Tonga dia feheziny fanamasina daholo avy amin'ny fanapa-kevitra raisinao. Naseho an'i Jesosy fa nofo amandrà misy Andriamanitra, nofo amandrà feno Andriamanitra, tarihan'Andriamanitra, manana ny fiainan'Andriamanitra, lasa nofo amandrà tsy manota. Ianao koa nefa misy Andriamanitra ao anatinao, Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Alleluia. Ianao koa afaka ny ofeno Andriamanitra, afaka ho tarihan'ny fanamasina satria zanany. Ianao manana ny fiainan'Andriamanitra, mpinana fandraisana isaky izay mihetsika izao. Efa ao daholo anie ilay izy. Avoaka amin'izay dia iainana. Tsy misy afa-tsy ny natiran'Andriamanitra no amerina an'ilay fiainana mba ho lavitry ny fahotana. Azadiny fa tsy herina andresen'i Jesosy fakapanahy fa natiora. Ny naha-zanak'Andriamanitra azy na tonga azy nandresy satria fantany fa ny zanak'Andriamanitra tsy mahay manota, tsy mahay. Eto amin'ny sekoly misy zavatra tsy hainao, ampianarina anao mba ho lasa hainao. Fa misy zavatra koa ho hainao, ho ampianarin'Andriamanitra eto mba ho tonga tsy hainao tsony. Miala eto ianao zany tonga dia tsy mahay manota. Satria zanak'Andriamanitra. Ny olona dia mila modèle. Nandinika ela vao ny teneny ity, mila modèle ny olona. Zay mahatonga ireo misy hoe maître.
dia mijery maître daholo ny mpianatra rehetra dia manahaka an'izay hitany. Olona manao an'ilay zavatra ataonao fa efa nanao teo aloha izy ary efa naomby. Dia misokatra ny ao anatinao hoe za koa afaka miaina an'ilay izy satria misy olona mitovy amiko nanao an'ilay izy. Dia tsika isainany hoe nidina avy any Jesosy amin'ny Andriamanitra azy mamirapiratra tsy isy vatana fa fanahy. Manjelanjelatra be voninahiny dia feno anjely be dia be miambina manodidina azy. To dia mandeha eny ambony rano izy. Na le rano mihitsy mitondra azy. Mino fa tsy sahy teny akory Petera eo. Avela hoe neminao tsy afaka hiteny an'izay satria maninona fanahy io. Fa tonga Jesosy nofo aman-drano izy poids. Tsy haiko hoe firy kilo izy. Fa raha tahaka azy isika. Tsy teny betsaka. Nisy poids zany ny tompo. Dia inona nireo marika ny Petera? Nofo aman-drà hiarany lalàny fizika izy io. Fa mandeha ambony rano. Fa raha ianao io, ianao efa nitefa izay mino ahy, izay ataoko ho ataonao koa. Izay toetra asehoko afaka hiainanao koa. Velao anatona anao to Jesosy izay irianao afaka hitranga aminao. Mivoahan'ny sambo. Vao mivoaka ny sambo izy nandeha teny ambony rano koa oatra an' Jesosy. Ny fisian'ny modèle dia ilayntsika. Hoe io Jesosy fa tsy nanondrana. Dia ampaherenao koa hoe raha Jesosy aza tsy nanondrana tamin'ny maha-olombelona azy tonga teto ambony tany, possible koa zany amin'ny sainan'izay tsy hanondrana mitovy aminy mandritry ny tontolo andro satria manahaka azy aho. Ny nofo mahazatra zao dia Deutéronomie 6:10-11 amin'ny aran'i Jesosy. Tany Kanana misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao, trano feno zava-tsoa rehetra izay tsy nifenonao. Io ilay atao hoe trano Kanana. Toerana tsy nataonao fa livrena feno zava-tsoa ny fenonao. Tonga de complet. Chauffe-eau, frigo, congélo, salon. Bebe anay teny izay salon. Tsy salon le anankiray. Salon le izy mivilana le ao farany. Tsy mahay miteny ao izy tamin'izany. Tonga dia feno zavatra tsara be dia be. Tena kaikinao zavatra tsara ny tany zany hoe. Ary Jesosy dia niteny sitraka Andriamanitra ho an'ny zanany zany raha tsy haveriny zanany. Matthieu 6:32. Zany rehetra zany hoe katsahana izay tisa fantatra. Fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo zany tsy zany ny katsahana. Tsy mikatsaka trano tsara tsika. Fa natao hipetraka amin'ny trano tsara ianao. Tsy hainao marina pastera nipetraka ao amin'ny tranonay. Zay zao dia efa diso zay. Mahita ny fahatsarana io trano misy ianao androany io dia afan'Andriamanitra mampiditra ny trano manaraka. To dia nisakanako mihitsy izay teninao zay. Fa inona zany ilay tokony nofinofisiko zany tsy avelinao manofo trano tsara. Korintiana 2:1-7 amin'ny aran'i Jesosy. Ahoana ary? Izay mihitsy ny ato. Moa tsy fantatrareo va fa ny teninareo dia tempolon'ny fanamasina. Izay ao anatinareo fanamasina azy nareo tamin'Andriamanitra. Tsy tompony tenareo tsy nenareo e. Ny zavatra tian'Andriamanitra nofinofisinao, ianao ny lasa tranon'Andriamanitra. Ary ianao manana fa tsy tompony, zany nofinofy daholo zany tokony apetraka. Manambava fa tsy tompony vavanao. Manana sofina fa tsy tompony sofinao. Tsy tokony izay olona miresaka rehetra dia manongila sofina daholo. Ianao manana fosa dia andefasinao sofina, aza andefasina sofina tsony ny fosa. Resak'olona mifankalazana zavatra negatif, ajanony hatreo fampiasana sofina moa amin'ireny. Ihaino an'Andriamanitra, ihaino toriteny, ihaino fiderana. Ianao mahatsapa fa tranon'Andriamanitra ianao. Manofisa mba ho tonga karazan'olona mahafehy fijoroana satria mpitantana mahatoky ny fananan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra mivady. Zay zao ilay nofy amin'izay. Dirigena amin'izay tsika hoe raha ohatra zany tsy tokony hanonofy an'ilay trano. Dia ina zany tokony nonofisiko? Ny tokony nofinofisinao dia ianao ilay trano tsara ho an'Andriamanitra. Tena kaikinao ho azonao foana ilay trano hoe. Fa tsy hanao fifantohanao hoe. Satria zavatra ny tany zany hoe. Fa ianao mihitsy ilay trano nofinofisin'Andriamanitra hoe. Mampahazo aina an'Andriamanitra hoe. Dia zao, ilay karazana nofinofy manonofy ianao ho tonga karazan'olona mahafeny fijoroanao ho mpitantana mahatoky ny fananan'Andriamanitra.
dia ny vatanao fitondra tenanao sy izay fananana misy aminao. Io misy rehetra eo amin'ny fiainao io tsisy anao na dia ray azy fa n'Andriamanitra avokoa nampindramina sainy ho tantananao, azonao isitrahana fa tokony hoentinao tsara fanaraka amin'ny sitrapony. Manofisa ho tonga karazan'olona mahazaka miaina tsy manao izay tiana satria manatompo. Ireo tsy andeva fa manatompo. Jaona toko 7:12 na rahan'i Jesosy ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia falaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo. Misy trano tsara lavitra ao an-tranony ray any an-danitra. Ny tsara lavitra dia any amin'ny mandrakizay. Ny fahafantaranao ny fisian'ny trano tsara lavitra noho ilay trano tsara irianao eto ambony tany, fa ilay trano tsara lavitra any amin'ny mandrakizay dia hitahiry ny fijoroanao ilay resantsika eto nambavaka teo, atonga anao tsy hifikitra amin'ny tsaran'ny tany mandalo. Mamitaka izany ny fandefasanao fo any amin'ilay tsaran'ny tany irianao. Satria hifikitra amin'iny ianao, ary rehefa mitsoka ny trompetra dia mety hiteny eny mbola tsy tany doba iafa za mbola tsofina aloha ny trompetra. Tsy haiko razonareo amin'izay ve mazava ve ilay izy? Satria eto amin'ny tany ny sainao, aoka tsy eto amin'ny zavatry ny tany. Fa efa niteny Jesosy, tokony anareo anie ny trano tsara, fa te hilaza aminao izy any an-danitra anie misy trano tsara lavitra no io eritreretinao io. Mety hitranga ilay trano tsara, mety tsy hitranga ilay satria hitsoka ny trompetra, fa aza-kivy satria ilay zavatra irianao miandry ianao ao an-danitra ihany koa. Ilainao ny fahafantaranao fa misy mandrakizay tsara lavitra noho ilay androany, mampatsiaro anao fa mpivahiny ianao, olona vonona miaraka amin'ny tany ilay trano tsara nataonao planina nofinofisinao nandanianao vola, misy ny zavatra tianao rehetra eto ambony tany iny, olona vonona miaraka amin'ny tany iny. Tsy afaka hitena hoe ilay trano kosa tompo aza ilay vonona ilay tranoko anankiray misy anina kely iny. Hoy Andriamanitra hoe olona vonona ny tany izay rehetra eo aminy. Aza metrahana fony tany. Amen. Amen. Daontsika hitsangana isaotry ny tompo. Daontsika mivoninahitra azy. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao anay ny loha hevitra androany. Fa afaka manonofo izay miaraka aminao satria menao ny fanahinao. Ary hatramin'ilay antitra olona sy efa voky andro voky taona, mbola sainao manonofo satria mbola tsy tara. Ary anisan'ny nofinofo tianao nofinofisiny olona dia ny fiovana. Misaotra tompo androany tahaka an'izay nataonao teo amin'ny fiainan'i Josefy ary mbola mihoatra noho izany aza. Eny tompo nampanantena ny tany Kanana ianao misy trano tsara. Fa ny tokony nofinofisiny dia izay mihitsy ny tonga trano tsara ho anao. Ary mbola misy ary ny tsara lavitra noho izany dia ny trano tsara voamanao any an-danitra. Trano any an-danitra fa tsy trano eto tany. Mila mahay miekilibrea an'izany zavatra rehetrarehetra izany zay tompo. Tsy hoe tsy sitraka ao izay hipetraka anaty trano tsara. Tena efa hanambary ianao fa natao any zanak'Andriamanitra izany. Fa tsy natao hifantohana sy hampanota ny zanak'Andriamanitra kosa. Raha maraina Jesosy dia aoka isy fo misokatra, teo-panahy mivelatra, isy fahatakarana miakatra. Fa hay tokoa afaka manonofo izay miaraka aminao. Fa mila manonofo izay mifanaraka aminao. Ary tianao izay hanonofo ny fiovanay, indrindra ihany koa manonofo ny fiovany manodidina anay mba hahatonga azy ireo ho tonga zanakao. Manonofo mba ho tonga zanakao ny mpanota, mba ho tonga voavonjy ny ratsy fanahy, na izy na izy. Araka ny teninao hoe aoko tanteraka ny communion dia iseho ny fifaliako ary ao ambadika izay sy ao aorianana izay ny fifalianao. Jesosy ataovy mahay manome ny fifalianao izay fa ny anay manaraka ho azy. Tsarovy ny tsirairay avy izay tonga eto androany maraina. Anana fahatsapana hanome ny fifalianao fa manaraka ho azy ny fifalianay araka izany teninao izany. Tsarovy izay mianatra, tsarovy izay miasa, tsarovy izay tsy hanasa, tsarovy tompo izay marary, izay manatrika eto miatrika olana, miatrika ady. Aoka iseho ny vavolombelona sy ny fandresenao. Atao velona ao anatinay ny nofinofo noho ny fiasan'ny fanahinao atao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety no fanatitra-tsika, fankasitratsika n'Andriamanitra ny amin'ny teniny. Mino fa nahavoaray révélation ao amin'ny androany maraina zasenao tenekekinao rehefa eo ny fanamasina hoe dia afaka manonofo ianao hoe. Nisy teny vakitsika tao amin'ny boky mpitoroteny teo hoe mpanjaka antitra. Manino izy teo moa? Tsy laitra anariny intsony. Ozy. Dia ozy Andriamanitra mbola afaka miova izay mpanjaka antitra tsy laitra anariny izay rehefa eo ny fanamasina. Ny tena vrai changement zany tsy changement de maison na changement de boulot. Fa le ianao miova mihitsy ny tena fiovana. Tiana ny tenen'ny tompo tao, raha ianao faran'izay sarotra aza ny novaina, niova. Ahoana moa tsy hanovan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra izay rehetra misy eo amin'ny manodidina anao.
fa ny fiovan'ny zavatra hita amin'ny masonao dia mifandray mivantana amin'ny fiovan'ny ao anatinao. Ahoana moa no afany Abimeleka nanofy an'Andriamanitra satria maninona? Tsara toetra izy, tsopo, fahatsorana ny sehony teo anatrehan'ny fiainany dia nanao intervention Andriamanitra mba tsy hanoty izy. Manomboka androany maraina mahita fa misy olona miala eto hanonofy. Ary nofinofinao dia tian'Andriamanitra ho nofinofo ny fiovanao, raha izay. Nofinofo ny fiovan'ny manodidina anao, roa izay. Apiko kely manofinofisa momba ny asan'Andriamanitra. Ho avy fotoana hanina santara. Izany zao faly ery Andriamanitra ndry manofinofo trano anay ianao. Azonareo amin'izay? Dia ny ambiny avy aloha Andriamanitra ikarakara fotsiny. Fa efa niteny izy, raha vao tanteraka ny fifaliako, tanteraka ny fifalianao. Ndao tsika hitsangana saotra ny tompo. Saotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny, saotra ny amin'ny fanatrehanao, saotra ny amin'ny fampahirezana, saotra ny amin'ny fananganana. Misy olona tafatsangana indray andro amin'ny maraina. Misy olona nampahafantarinao izay tokony ho atao indray andro amin'ny maraina. Misy olona nisotranonao, misy olona nampahirezinao. Misy olona nomenao fahendrena sy tolotsaina, menao hevitra. Misaotra raha eo. Mankasitraka amin'ny fony manontolo izay. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tsofina rano sy tononona ny fiasan'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao. Atonga anao ho hanonofy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako fa manomboka androany maraina, hanonofo ny fiovanao ianao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, hanonofo ny fiovan'ny manodidina anao ianao. Ary ao ambadik'izay rehefa tanteraka ny fifalian'Andriamanitra fa miombona amin'ny aman-toetra ianao, tanteraka ho azy ny fifalianao. Mandehana dia mahaiza foana mametraka an'Andriamanitra ho voalohany fa hanampy sy hanaraka anao ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Zareo no fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen. Teny Jesosy daholo.